mbola manolotra ny arahaba mba hampiranitso ho atsika tsiraray avy izay manaraka indray ity fandaharana izay fandrehantsika isaky ny fotoana tahaka izao ity indray ny tenako androany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria mbola notain'Andriamanitra sy namindrano fo ihany koa ary mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro avelomana ka afaka indray ifampahery sy ifampivavaka amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Koa ety ampiandoman'ny fotoana dia manentana anao ahako, manasanao amin'ny anaran'i Jesosy mba aka ny toerana izay misy anao ary aza raisinao tahaka ny fombafomba na fahazarana, aza raisinao ankoa tahaka ny hoe zavatra mety ny fanojo fotsiny ity androandroany ity fa tena inoko fa programan'Andriamanitra, fandaminan'Andriamanitra mihitsiny mba hitahiny sy anasoavany ny fiainanao. Koa ety ampiandomana de andehantsika hiaraka hivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra mba ho tahin'Andriamanitra mihitsy ny fotoanantsika amty fotoana androany ity. Ivavaka sika tompoko. Ry Tompoandriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao zay Andriamanitray fa mbola nomenao fotoana, mbola nomenao tombotsoa manokana afana afaka mbola ifampahery sy ifampivavaka indray amty andro anio ity. Isaorana anao Andriamanitra ny fitantananao ary nanomezanao anay izao fandarana izao zay inonay manokana fa famindrena, fitahina, fanomezana avy amin'Andriamanitra ity fotoana ity. Koa izy rehetra ho ataonay sy ho tanteranay Andriamanitra de atolotra isy ankininay aminao zany ary mangataka ny fanahy masina izahay mba ampianatra anay, hitarika anay amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ka na inona ho ataonay sy ho tanteranay fanahy masina engany mba ho avy aminao zany. Ka zay olona rehetra manaraka ty fandarana ity de tsofina rano sahady amin'ny anaran'i Jesosy hiteny aminay Andriamanitra, hiasa eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ka na izy misedra olana, fasairanana, marary manaraka izao toroteny izao amin'ny anaran'i Jesosy ho afanane izy ary zay voagedra ny fanaratsina ny ozony amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona ho tahiny zao olona izao. Misaotra rainay, misaotra Jesosy Kristy tompo, misaotra fanahy masino. Amen. Eny tompoko, andehantsika andray ny baiboly de ovakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka toko 17 vakina ao amin'ny 10. Filazantsara soratan'ny Luka toko 17 manomboka amin'ny 10. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary nisy vehivavy izay nanana fanahy mafarofy 7 taona. Ary nanjoko izy ka tsy nahatsaka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tam'izay de nitraka raha vehivavy ka nakalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nasitrana tamin'ny sabata. De namaly ka nanao taminy hoe tamin'ny vahoaka hoe, ene manano azo anaovan-draharaha koa avia ositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azo ny tompo ka nanao hoe, ripy tsara velatsy moatsy samy mamana ny ombony sy ny borikiny hiala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano. Koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity izay efa nafato Satana izao 7 taona izao moatsy tokony vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va. De ovakitsika ny tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:4-30 faranana hatreo amin'ny 9:7. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Ary Petera nylobava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely mitoro teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao
de ilay tena tomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jody rehetra taorianany Batisa izay notoriany John. De ny am Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendena no soa sy nasitrana za rehetra azony heriny devoly satria Andriamanitra no mimbasy. Avy amin'ny alalan'ireo andalatolotra masina zay novakitsika tao anatin'ity baiboly ity no akatsika ny fampianarana androany izany. Miantso anao sy mitonanao anio tena ino fa ny teny zay hoetiko eto de tsy teny avy amin'ny olombelona fa teny avy amin'Andriamanitra. Zao no izy anisan'ny nanirahan'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy hidina tety ambonin'ny tany akoatsan'le famindrenany fanahtsika izay nalorana ny ainy teo amin'ny hazijaliana sy nandatrahany ny rany de anisany ihany koa akoatra zay fanavotana ny fanahtsika teo am-pelantanany devoly zay de ny fanafahana tsika amin'ny hery ny fanaratsy sy ny famatorany devoly zay manjoa ny fiainatsika. Maro amin'ny olona izay miaina eto ambony ty tany ty koa mantsy ry havana zay manaraka izao fandarana izao no mbola voafatotra sy voakedra ndray karazana fanaratsy amin'ny fahoriana sy ny olana sy ny aretina ary ny karazana ady marobe eo amin'ny fiainana. Saingy zavatra mampahory sy mampalahelo de ity tsy vitsy reo olona zay ny fatorany fanaratsy no tsy fatany hoe misy karazana fanaratsy mamatotra ny fiainany sy mampahory azy, na ihany koa tsy fatany na tsy azony hoe ahoana ny fomba ialany sy afany ihany koa mba ny tonga amin'ny fiainana tsara izay tokony iainana. Zao no izy ry havana zay miaino anisan'ny fototra mahatonga ny fahoriana sy olana lehibe amin'ny fiainana zanak'olombelona de tsy inona fa ny fanaratsy na ny devoly. Averiko tsara anisan'ireo fototra mahatonga fahoriana sy olana goavana eo amin'ny fiainana zanak'olombelona de ny fanaratsy na ny devoly. Matetika de ny fanaratsy reny no ambadiky ny olana saribahana sy olana maverevitra eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona. Ary tsy vitsy ary ny olona ry mpiaino havana no tena hoe mitondra olana sy fahoriana mandramaty mihitsy ny akamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Zao no ambarantsika ny io tsy misy fomba nefany ahafana miala am'izany hoe asana ny fanaratsy na ny devoly zany afatsy ny fahalalanao sy ny fahafantaranao fa mpanafaka Jesosy. Mila resy lahatra sika, mila baby ny ataopotsika hoy teny am-piandohana hoe anisan'ny fototra anankiray, anisan'ny antony anankiray ihany koa nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany ry havana de ny anafaka atsika ny amin'ny fampahoriana sy ny famatorana zay ataon'ny fanaratsy na ny devoly izay mamatotra atsika. Marobe hoe ny olona voaketra ny fanaratsy sy ampahoriany devoly ny fiainana, tsy hitany anao ahoana izy, tsy hainy hoe atao ahoana ny fomba ialana am'izany. Ahoana koa moa reo olona tsy malala mihitsy hoe ty olako ity fahasairanako ty zavatra managendra sy mampahory aty ndraika devoly ao ambadiky izany. Ahoana voalazany Jaona toko favalo manomboka ny amdiny ny faharoa amin'ny telopolo de mifantatra reny marina ary marina nafaka andreny tsy ho andefo. Izany hoe maro amin'ny olona zany vokatra ny tsy fahalalana marina hoe misy ny fanaratsy, misy ny devoly ary izy reny no mampahory sy mamatotra azy de hijaly sy ory ary vembena eto amin'ty tantian'ny olona fa tsy mba hita zay tokony atao, tsy mba hita ny maminy, tsy mba hita mangirana ary tsy mba hita fiainana hoe misy fahatsarana sy fiadanana akory. Misy andrindra ry mpiaino havana ty zao miantso anao izay matsapa hoe voafatotra azo voageja ny fanaratsy na ny devoly amin'ny karazana fahoriana maro androany. Mety miaina izany nandritry ny taona maro ianao, mety efa niaina izany nandritry ny vanim-potoana naharitra ianao, ohatrany tsy mba nahita ny maminy tamin'ny fiainam-pitiavana, tsy mba nahita maminy tamin'ny fiainana ara-bola, niaina tao anaty fahoriana tanteraka tamin'ny karazana geja sy aretina maro. Anisan'ireo karazana olona mety voahilikilika asa ataon'ny olona tsinitsininy ianao. Aza matahotra fa izao fotoana izao matoa nataon'Andriamanitra hitanao,
matoa nataon'Andriamanitra ny fanojo taminao, matoa nataon'Andriamanitra ihany ko hoenao de tsy kisendrasendra izany fa fotoanan'Andriamanitra izao anovany sy anafany anao manoloana izany fampahoriana sy fanagejana izay nataon'ny devoly teo amin'ny fiainanao zany. Mety efa tsy hainao ntsony hoe aiza ny tany aleha, aiza ny lalakombana, mety efa nitady fomba ianao tao anatin'ny taona maro, mety efa nitady lalana ianao tao anatin'ny taona maro, mety efa nitady zay tokony atao rentananao zay azo eo tao ianao, niezaka ianao, niazakazaka teto sy eroa ianao, fa reraka teny ihany fa nomary tsy miova ny fiainana. Koa amintsika zany am'izao 2 volana sisa am'ty famaranana ny taona 2024 ity, ary hitsendatsika ny taona 2024 de vaovao mafany ny aparako aminao. Afaka mbola amarana ny taona ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana isika, ary afaka hitsena ny taona 2024 amin'ny fiobiny sy amin'ny fahasambarana ihany koa isika riavana. Ekeko mety nandady tsy fambiazana maro ianao, mety tena niaina tao anatin'ny fampitena sy ny faravana ny fiainanao, ekeko mety tena hoe niaina tao anatin'izany hoe fiainana tena mampahory sy mampitomany zany ianao, tsy manidina zay nitranga, tsy manidina zay nataony devoly tao amin'ny fiainanao, fa izao ny teneko aminao ao am' Jesosy de misy fanafana goavana no maniny someny ho an'ny olona rehetra na iza manatona azy. Afaka ny tena iaina amin'ny fiainana tsara lavitra ianao no zay niainanao marina vakomaly. Ekeko sy zavatany fety tamin'ity taona ity hoe mety nampitomany, mety nampitanondrika, mety nanata-dranomaso, mety nakiso sy nampamoy fo mihitsy aza. Ekeko sy zavatany izy tany aloha tany tsy manidina zany, fa zao voalazany tenin'Andriamanitra ny amy zavatra ho avy izy Andriamanitra no antanio ahy. Zay ny voalazany boky Isaia 5:7. Zany hoe na inona lasanao, na inona tsy fetezana, na inona tsy fahombiazana, na inona fampitena sy faravana, na inona ihany koa zavatra tena nampahory sy nampitomany, ao amin'Andriamanitra de izy ny tompony ho avy rehetra. Ny amy zavatra ho avy ny antanio ahy, ny lasanao hitan'ny olona, ny lasanao efa natrehanao, ny lasanao fa irairain'ny olona, tsy manino afaka miteny lasanao ny olona, afaka milaza zay lasanao ny olona, afaka mitsikera zay lasanao ny olona, afaka maneso anao amy lasanao ny olona, fa zao ny teneko aminao, tokana ihany ny tompony ho avy de Andriamanitra irery ihany. Izy ihany ny tompony ho avinao, tsy misy olona na de anankiray eo am'ireo manodidina anao, am'ireo mpanenjika anao, am'ireo mpanao tsinitsinina anao, tsy misy na de anankiray am'ireo olondreo ary ka mieritreritra sy lasa fa izy ny tompony ho avinao. Andriamanitra le nahariny tany sy lanitra, izy ny tompony ho avinao. Indrindra ny teneniko aminao androany de izao, eno zao fanazavako omeko anao zao. Io lay Jesosy Kristy zay nidina tety ambonin'ny tany, le atsotrika hoe zanak'Andriamanitra, le tonga mpamondry ty zao tontolo zao ty io de izy nambaran'ny Baiboly hoe tonga ambany Mesiadanana. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 10 ao amin'ny 10 ihany koa de mbola milaza sy mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa izao Jesosy Kristy ho avy tamin'ny fotoana natongavana de hitondra fiainana ary hitondra fiainana be dehibe. Tena tian'Andriamanitra iana am'izany fiainana be dehibe zany ny olona, tian'Andriamanitra iana am'izany fiainam-piadanana zany ny olona, tian'Andriamanitra miaina amin'ny fiainana fiainana fatsarana ny olona. Satria nahoana raha mandalo eto ambony tantika atsika riavana ka tsy andalo indroana intelo fa mandalo eto itsika, ary ny Baiboly de miteny vahiny tsika ny eto, mpivahiny tsika ny eto, ka raha andalo eto ianao sitrapon'Andriamanitra ny ainanao amin'ny fiadanana, sitrapon'Andriamanitra ny ainanao amin'ny fiainana be dehibe, sitrapon'Andriamanitra ny ainanao amin'ny fahasambarana. Fanontaniana mipetraka nefa de hoe fa maninona misy karazan'olona maro nandritry ny androm-piainany, nandritry ny fotoana maro, tao anatin'ny andro maro de tsy mba niainany ary tsy mba hita zany fiainam-piadanana zany. Tsy vitran'ireny olon-dreny ke maro ny efa miazakazaka hoe nde mba hivavaka ako, nde mba hanompo an'Andriamanitra ako, nde mba handray an' Jesosy ako, fa nagaga ty no maro tsy miova ihany ny fiainana. To arakaraky ny nanapahana hevitra nompo an'Andriamanitra, arakaraky ny nanapahany hevitra nde hivavaka, arakaraky ny nanapahany hevitra ihany keo zany olotra ny fiainako an' Jesosy aho, hiala amin'ny ratsy fanaoko ako, nefa ny fiainany de ho maly ihany. Ohatry ny tsy niova akoriny fa ny mangidy de nangidy teo foana,
Ny fijaliana de fijaliana teny foana, ny fahoriana de fahoriana teny foana. Ohatran'izany foana ny fiainana. Ary zay mahatonga ny olona sasany hoe misy manapa-kevitra mihitsy are. Raha zao ihany ny fiainana, raha zao ihany no mitohy, aleoko tsy mivavaka fa ny teo ihany ny teo. Zao anefany ambarako aminao. Jesosy de marina zay nytenenina. Fa rehefa tonga izy de tonga mba hitona fiadanana, tonga mba hitona fiainana be dia be. Fa ny fanontaniana mipetraka de fa maninona azy? No fiainana fiain'ny fijaliana, no fiainana fiain'ny fahoriana, fiainan'ny olona maro mivavaka sy manompo an'Andriamanitra. Fa ny teo ihany ny teo, fa tsy nahita fivampianana akory. Ekeny hoe olona vovonjy izy, ekeny hoe raha iala ety adovy fiainana mandrakizay. Fa saingy ny fiainana eto ambonin'le tany kosa de fiainana mampalahelo, ohatra hoe tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Fiainana fiain'ny fijaliana, ry havana mpiaino ahy, ankehitriny de samy teny aminao. Amarana ny taona 24 ahitsika. Fa tena mino ahako. Fa mbola azo vaina ny tantaram-piainanao. Mbola azo vaina ny zavatra nisy rehetra, na inona na inona. Tsy nataony devoly sy napahoriana ianao hatramin'izay. Ary ny taona 24 de inoko sy azoko antoka fa ho tsara lavitra nataon'Andriamanitra satria izy ny tompony ho avy. Ahoana nefany mba hafanao tena miaina am'izany fiainana tsara lavitra, fiainana mamy? Ahoana tokony ataonao antsoa mba hoe iainanao amin'ny fiadanana, mba hatonga anao amarana ny taona 24 am'le hoe fiadanana, fifaliana, fitsarana, ary mba hitsenanao ny taona 24 am'izany hoe fiainana mamy, fiainana tsara, mba ho taona miavaka izany. Voalohany indrindra ny havana ty zao, tsy maintsy manapa-kevitra aloha ianao, ary misy lesy lahatra fa tena misy ny fanaratsy nandevoly. Tsy angano no arirarira ny lazana iazany. Olona maro nefa hitanay, nanatona anay, natsapa hoe tamin'ny fotoana rehetra niainana izy mianakavy, de tsy mba nanana fiainana mamy, fa zao mihitsy ny tantarainy aminay. Pastera, raha misy olona mijaly eto ambonin'ny tany, raha misy ny voalohany, izay ngamba ny faharoa. Izay mianakavy reto ozy, de olona tena mba mivavaka ihany, manompo an'Andriamanitra, ary tsy vita zany fa isan'andro. Raha mbola atao hoe misy koa ny andro, de tsy maintsy miazakazaka mandeha mitady vola, miazakazaka mandeha mitady fameloma-tena, manomboka amin'ny ankizy tanora ka hatramin'ny olona lehibe, na de efa toy azo lazainy hoe nahazo azo taona azy, de tsy ny olona mihitsy fa mbola andeha hitady vola, miala mbola maizina ao an-trano, ary ariva fa maizina vao mody ao an-trano. Fa fiainana nefa nosy de fiainana fijaliana mba tsy ilazako zavatra ny tantarainy tampoka. De zao ny teneniko taminareo fotsiny, tena nijaly le olona, fahorinany an'izy mianakavy, praitapo, efa samy manambady, efa samy niteraka, hatramin'ny ray aman-drenin'izy ireo, izay niteraka an'izy ireo de nahantra, nijaly, voafaritra tanteraka mihitsy tamin'ny androm-piainan'izy ireo. Fa isaorako an'Andriamanitra lehibe, rehefa nandre torite izay nataonay izy, nandre ny afatra zay nentinay tahaka izao izy, tero zareo nanomboka napa-kevitra hoe ore olona andaotsika hiazakazaka anatona izao fiangonana izao, hitady famonjenao amin'i Jesosy fa mampalahelo de ity hiala eto ambonin'ny tany any tsika, niezaka nitotototo sy nitady fivelomana, niezaka mba hitovy aman'olona ihany, fa hiala eto de sanatria mbola fahoriana sy fantrana. Ary tena mandra tokoa ny tenen'zareo satria nisy tamin'ireo ray aman-dreny fianakaviandry zareo de nahanitra mandramaty ara-baky teny, ary fijaliana miaina ny tao anatin'ny vanim-potoana navelomana. Niala teto ambonin'ny tany any, fa tsy mba nahita zay maminy, tsy mba nahita zay fifaliana, fa fijaliana mandra-baty nentina. De tonga tao aminay sy ny fiangonana misy anay moa reo olondreo teo amin'ny ray volana lasaka keo zay ngavany, neo nataninay izy. De ny tantara toy zay pastera, tena mijaly izay, tena fatorany devoly, tena matsapa fely fahoriana, satria izay zao de taranaka olona nitazena tamin'ny sampy ary mbola kely izay rehetrarehetra de efa nentina tamin'izany, ary tsisy manana fiainana mamy izay mianakavy ozy. Fa reo hitanao maro be reo zahay de samy manana ny tokantranonay, samy manana ny terakay, fa de mitovy tsisy valaka ny fiainana iainanay. De nanorevitra an zareo ahako, nampianatra an zareo teo ahako, tahaka zao toroteny hoentiko zao mihitsiny, tena devoly no ambadiko zao ozina no ambadiko zao ary raha tsy resy io, raha tsy fotoka io fanaratsy io, de anana olana foana ianareo isaorana an'Andriamanitra lehibe nefany, fa tao anatin'ny vanim-potoana, tao anatin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'izy ireo hoe tena tsy manana lalana ho any antsoa zay, tsy manana lala kodiavina antsoa zay,
tsy mahita vaolana ho raisina tsony zay fa hitodika nolotra fiainanay ho an Jesosy. Fa ity zay pastera maniry ary mangetaheta izay roainy de vola eo aminay ary tapony ozonao aminay fa voniny zay ho an Jesosy. Isaorana an'Andriamanitra lehibe ry mpiaino avana fa tao anatin'ny vanim-potoana iny rehefa nyroana ny fanamaloto ny didina ny fanaratsy no tapahana ny ozona atao amin'ny fiainana. Akory izy ianao ny akakana ray volana latsaka kely teo eo zay ny anako tamindreo olondreo fa nierin'iny ihany izy ny defa niverina ny ona tamiko niova ny fomba fitafiny manomboka olona fiaintsikitsiky ary mbola nitondra fianakaviana hafa koa ary zareo tao anatina retina tao anatina fanaketsana fa isaorako an'Andriamanitra lehibe am'izao fotoa zao mihitsy ny fijovavim-belona nataon'zareo pastera tena isaorana an'Andriamanitra fa tahaka loatra hoe atsimo sy avaratra sady fivany tantara am-piainanay tao anatin'izay andro vitsivitsy izay nanolorany fiainana ho an Jesosy sy natonga le devoly resy teo aminay de tsapanay niovo ary mamy ny fiainanay ka hoy aminao izay manaraka ity fahadarana ity. Voalohany hoy aho andaotsika rehetra mba hamaranana ny taona 20 amina fiainana tsara lavitra ary tsy nanao ny taona 220 amin'ny fiadanana sy ny fifaliana miantso anao androany andao aingana matsapa venao tena voajeja ny fiainanao tena mijano ny fiainanao tena voafatotra ny fiainanao faharoa tsy maintsy vahana sy mpitenda amin'ny anaran'i Jesosy ary agilika reo fanaratsy zay mampahory sy namatotra ny fiainanao. Tsisy hafa e taka le tantara vakitsika atao amin'ny lika toko 7 nanomboka 5 teo de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy vehivavy anankiray tao izay ambaran'ny baiboly taranaki Abrahama mihitsy ozy Jesosy zany hoe olona manana fivavahana nisy azy taranaki Abrahama olona tokony anana ny maizy azy fa saingina apalahelo ity tao anatina vala amin'ny 80 taona be izao de nisy aretina nampanjoko azy nanageja sy namatotra ny fiainana tena hinoko anefany fa tao anatin'izany vanim-potoana izany mety nitady fitsabona mety nitady fanasitranana ny letina tetsy teroa no tediavina iza mba tonga fitoerana fakitadavana fahasalamana fa de tsy nisy fomba tsy nisy hevitra hita ny dokotera anasitranana anazy lany ihany ny vola lany ihany ny fotoana ny aretina ny ankika fa tsy nisy fitsarana akory. Ndray andro nefa ndriavana tamin'ny andro sabata ozy voalazan'ny tenin'Andriamanitra tonga atao amin'ny toerana nisy an'ity vehivavy ty Jesosy tonga atao amina sinagoga anankiray rehefa nampianatra ny tenin'Andriamanitra to Jesosy de nahita sy natsapa hoe ny zavatra mitranga sy miseho amin'ity vehivavy ty tsy aretina normal tsy famatorana normal fa famatorana ataon'ny fanaratsy na hoe nataon'ny Satana. De teo Jesosy nanomboka nivavaka ho an'ilay vehivavy nanafaka ny fatorana tao aminy nametra tanana taminy ary nitsodrano azy mba ho sitrana niaraka tam'izay de ozy ny baiboly hoe sitrana tanteraka le vehivavy afaka tanteraka le vehivavy. Ny olona rehetra nanometsiny ny olona rehetra ny monomonina fa nitondra fanazavana Jesosy ore olona be de be tokoa zavatra mety azo atao izy fa ity vehivavy ty vala amin'ny 80 taona no fatoran'ny Satana tam'le fanaratsy atao hoe mafarofy tsy mendrika mba ho afahana ve izy tao anatin'izany fatorana anjo azy zany. Fanontaniana apetrako amintsika de ity raha ohatra tompoko tsy mifoanan'i Jesosy mifatorana fanaratsy tanyity vehivavy ty nanahoana re no aviny ary nanahoana ny farany tantara-piainana inoko maromarina fa nitondra ny eo aretiny io mandramaty lay vehivavy ary no gejay Satana mandramaty raha tsy mifanina tamin'i Jesosy izy. Izay indrindra mahatonga namiteny amintsika hoe aza raisinao taky ny angano aza raisinao taky ny arirarira na hoe zavatra foroporonay zao fampianarana hoentina aminao zao fa tena misy ny fanaratsy tena misy ny devoly ary ny fanaratsy sy ny devoly no mamatotra ny olona anatin'ny fahoriny ny fijaliana ny olana saribana ary mandavataona ary misy mandramaty mihitsy azy kanefa noho iaho afaka vahana amin'ny anaran'i Jesosy fa matorana ataon'ny Satana atao ny fiainanao na firy taona natao ny fiainam-pitiavanao zany natao ny fiainatokantranonao zany natao ny fiainanao araboly zany natao ny fahasalamanao zany natao ny ditsan-dranakao zany de miteny aminao androany azon'Andriamanitra atao azon'i Jesosy atao tsara mihitsiny ny mandrava sy mamaha ny famatorana rehetra zay nataon'ny devoly teo amin'ny fiainanao. Zay ny faharoa tsy maintsy vahana le fatorana ary fahatelo miantso anao zahay azo famaraparanana ny taona 20 zao hoy ateny aloha hoe 2 volana sisy
de ho tapitry indray ty taona 20 ity na inona tranga ny ainanao fahasairana olana faorina sy nandalovanao tanatin'ity taona ty nefany mbola manana 2 volana isika afaka mbolo tsara lavitra ny fiainanao afaka mbolo mamy tantara-piainanao ary tsitika ny taona 1 de inonay tena inonay fa tena afaka iaraka itsena ny taona 1 amin'ny fifaliana lehibe itsika menakavy indrindra nilazako an'ity fahatelo ty miantso anao ndao anatina an Jesosy tongava manatika amin'ny fotoamba afaka zay taonay fiangonana ray fiandondra kely satria nahoana zay tena resy lahatra sy babo tsy hoe ny fiangonana misy anay akory ny tsara lavitra na hoe fiangonana misy anay no tena mendritsy indrindra fa zay tena babo ary resy lahatra fa ao Jesosy ao misy herin'Andriamanitra ao manafaka olona maro tamin'ny famatorany kejany tevoly sy ny famatorany herina ozana izay indrindra ny anasana ianao ampitiavana tompoko ny anentanako anao amin'ny anaran'i Jesosy tongava isaky ny alahady de misy ny fotoamba afaka ataonay amin'ny 9 ora amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny 12 ora tolakandro ary amin'ny 2 ora kosa ny fidirana fahadimy manasa anao zay na iza ianao na aiza toerana misy anao jerevi tsara ika tantaran'ilay vehivavy na rary valo amin'ny 30 taona ty taranaky Abraham izy avy amin'ny fokony Abraham izy fa ny devolo ndray tsy mifidy ndindindina toerana misy an'le olona fa rehefa babo le olona rehefa voagejany le olona de ataony mandraingirangy ampaoriny ho ampitsaliny fafazany olana ka tena hoe tsy avelana hita mamy eo amin'ny fiainana mandalo eto ka hoy aminao mety efa miteny ngamba zangy efa mpivavaky zangy efa kristianne natozao hoe toerana misy amin'ny fiangonana misy ay eny tsara zany fandresedahatra ao zany kanefa ny kosa hoy aho ratsy voatosika ny fanaratsy ratsy resy tosika ny devoly de mbola fiainana ratsy io any io fiainana mampahory io any io fijaliana oetiny devoly io any no iainanao sy tambesatra eo aminao ary mbola iainanao koa amin'ny taona 1 sy no avy enarina any ka izay indrindra ny anentanako anao hoe andao iazakazaka indray fanafana andray ihany ko le fahasoavana efa nomany Jesosy atsika rehetra ianao ve de mbola anaiky hoe hitona zao fampahorina sy fatorana oetiny devoly aminao zao any amin'ny taona 1 ry avanao tapao ny hevitrao androany manasa anao andao tongava andreo fotoamba afaka ataonay indimy taona resaky ny alahady fa ny andavanandro any ko nefa de misy ny fotoamba afaka isaky ny atalata manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro ary ny alakamisy de amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro eo any ko tongava ianao na iza ianao na aiza toerana misy ianao tongava toko fa Jesosy de tsy mizatavan'olona tsy manavakavaka fa raisy ny ampitiavana izay olona rehetrarehetra tongao famaranako ny afatrary ity nde tsika ivavaka am'izao fotoana zao matsapa tena fiany fahorina ianao fiany fatorana tahaka an'le vehivavy na rary vala amin'ny 30 taona napahorisy satana ve ianao na mifanena tamin'i Jesosy ary vehivavy io ka tsy mivahany Jesosy ny fatorany devolo tao aminy de inoko fa tsy niova ny fiainany ny zany indrindrany andao mandolia ianao apetrao amin'ny fonao ny tananao raha afaka mandoalika vao mainka tsara petraka iaintsony tsy maninona fa naizanaiza toerana misy ianao andao iaraky mbavaka isika rehetra raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy na am'izany afatra zay nampitondrainao azy zany mamindra fo am'ireo mpiainy marobe zay manaraka ty toroteny ty amonjy azy ande Andriamanitra ary hotain'Andriamanitra ny farany taonany sy ny fitsinan'ny taona vaovao 1 mamindra fo am'ireo olona zay matsapa anaty famatorana amin'ny anaran'i Jesosy roako re de volo mamaritra amin'ny fahorina amina fijaliana amin'ny aretina amina fikortanana sy fiaravana maro samihafa fa ana amin'ny fatorana ataon'ny fanaratsy ary tapahako ny hery miozona zay mitatao teo amin'ny fiainana tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka izy ary hotain'Andriamanitra amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy amen melohany amaranantsika amin'ny fotoana de misy numéro telefôny reo afahako mifampizara aminao fampivavaka aminao anko raha ohatra ka afaka miantso ahy ianao de samy hotain'Andriamanitra tomboka mandra-piaona indray